ataon'Andriamanitra irery ihany dia amin'ny fifaliana lehibe ry havana malala no iarabako atsika rehetrarehetra indray amin'ity alina ity any anatin'ny tokantrano any amin'izao fotoana izao dia faly be mihitsy indray mandroso ny tokantranontsika tsirairay avy mandroso ao anatin'ny finday atsika na ny ordinateur atsika ao amin'izao hariva izao dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra izay tonga eto indray androany atao anatin'ny fandarana misandrata isika izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio sy ianareo rehetra ny ankizy ao anatin'ny groupe izay maresy sika rehetra ihany koa izay mpanaraka ny fandarana dia ara-paina manokana amin'izao alina izao dia samy tahiny tompo daholo ary efa notahintsika matondra tafahoreto androany soratsika azy be lehibe izao fotoana mbola ahafahantsika mihaona eny voalohany indrindra na dia ny fotoana na dia ny ahafahantsika mihaona eto azy ravana malala ny alalan'izao fandarana izao mbola mandeha tsara ny telefona mandeha tsara ny zavatra rehetra tena hoe fahasoavan'Andriamanitra zany satria hitany etaetantsika hitany ny faniritsika halleloia hitany ny zava-dehibe amintsika fantany ny arenantsika hoe aiza ny misy ny arenantsika karaha ny arenantsika ny voakitikitika dia malahelotsika dia tsy nyzany fa ny fanatrehan'Andriamanitra ry havana malala zany no arenantsika zany no tadiavintsika isan'andro san'andro anomboka hitady an'izany indray tsika amin'ity alina ity anomboka hiditra ao anatin'izany indray tsika amin'izao hariva izao ary tsy ala eo tsika raha tsy mahatsapa mihitsy indray fa tena mikasika atsika Andriamanitra mahatsapa indray tsika halleloia fa tena nandraisiny Jesosy ny fiainantsika sy ny mombantsika rehetrarehetra ahatsapa an'izany tsika amin'ity androany ity ry havana malala tia ianao Jesosy ary tonga eto ianao androany dia fantaro fa tena tia anao Jesosy ninona zavatra eo anoloanao androany ninona mety ady lalovana ninona mety alahelo sy zavatra mitranga ry havana malala dia tia anao Jesosy indrindra moa fa mety nandray valim-bavaka ianao tamin'ny herinandro iny tsara ianao fa nitahian'Andriamanitra manokana mihitsy ny fiainanao ny asanao ny ankohonanao ny tokantranonao ny lalana nalehanao sy ny zavatra rehetra raha tena tsapanao mihitsy fa nitahanao Andriamanitra dia tena tokony ho tonga eto ianao androany tokony hanome voninahitra azy ianao androany tokony hidera azy tsika androany halleloia tsy nataontsika vitavitany tamin'ny herinandro fotsiny hoe niteniteny fotsiny tsika hoe hay tsara ianao Jesosy halleloia tena nivonjenao any tahinao fa tena hanokana antsika n'izao fotoana izao mihitsy ho atambatsika eto avokoa izay rehetra vokatry ny fotsika ho atolotsika ny Andriamanitsika ry havana malala dia hivavakintsika amin'izao fotoana izao hanome voninahitra n'Andriamanitra indray tsika rehetrarehetra dia misaotra azy tsika halleloia dia tsika hideran'Andriamanitra na dia notahiny ny lalantsika ry havana malala notahiny ny sakafo nohanitsika notahiny ny ankohonantsika notahiny ny volanitsika notahiny halleloia hatrany amin'ny banky ny compte bancaire antsika notahiny ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainantsika mahatonga antsika mbola tonga eto indray amin'ity androany ty veronena soamantsara ianao za mino fa ianao manaraka anao tsy any amin'ny hôpitaly ianao amin'izao fotoana izao na any amin'ny soins palliatifs ka efa andrasana fotsiny na misy sérum daholo ny vatanao na hoe miaina amin'ny oxygène any amin'ny hôpitaly ianao mino fa tsy misy olona ohatran'izany eto miaina na eto androany fa eo ianao miaina tsara ianao ao anatin'ny tokantranonao ianao eo anivo ny ankohonanao ianao amin'izao fotoana izao manaraka tsara ianao anatin'ny tokantrano mafana tsara ianao any ivelany any mangatsika fa ianao nomen'Andriamanitra tokantrano nomen'Andriamanitra trano mafana tsara ianao amin'izao fotoana izao halleloia afaka midera azy ianao ry havana malala i Paoly sy Silasy ry havana efa tany anatin'ny fonja maizina indrindra sy lalina indrindra toerana mangatsika toerana tena tsy tian'ny olona izany fony izany mampatahotra ny olona izany tsy toerana tsara izany fa toerana tena ialana lavitra mihitsy mbola aleo matory eny an-dalana mbola aleo matory anatina trano tafo-bozaka trano tena hoe ratsy trano tena hoe trano sachet toy izay any anatin'ny fonja ry havana malala fa miampy an'izany mbola mifatitra tongotra anatanana mifatitra tsy afa mihetsika fa mbola navita niteran'Andriamanitra izy ireo satria izany any sisa no azony natao ianao tsy izany ny toerana misy anao androany fa ny toerana misy anao ao anaty trano ianao amin'izao fotoana izao tsy migadra ianao fa miaina ao anatin'ny ankohonanao andao ampy isaorantsika an'Andriamanitra izany amin'ity androany ity saotranao zay Jesosy voninahitra aneo anao
anao nidera ny aja misaotra Jehovahandriamanitra amin'izao alina izao dia tonga eto indray izay mifamitona amin'ity fandalana misandrata ity izay Jesosy satria tena hanandratra anao tokoa angeny eo am-ponay Andriamanitra hideranao tokoa angeny eo am-ponay Jehovah anome voninahitra anao tokoa angeny eo am-ponay ekoaka eo anoloanao tokoa angeny eo am-ponay Jehovahandriamanitra hitady anao amin'ny alalan'ny fiankofana sy ny fiderahana hitady anao amin'ny alalan'ny fisaonana Jehovahandriamanitra misy fotoan'izay mitady anao anatin'ny herinandro mitaraina satria mety mandalo ady mitaraina satria mety marary mitaraina satria mety misy zavatra mitranga Jesosy fa androany Jesosy malalo hitady anao ihany zay tena hikatsaka anao ihany zay fa amin'ny alalan'ny fiankofana Jehovahandriamanitra amin'ny alalan'ny fiderahana Jehovahandriamanitra zany no hitadiavanay anao amin'ity androany ity mety eza indray hoeto ianao amin'izao fotoana izao mety eza hiankofana eto ny voninahitra ny anaranao sy ny mahay anao rehetra hoasandratra eto ato anatin'izao fotoana izao Jesosy malalo ny aminay manontolo androany no hiderahana ianao aoka hisandratra eto ny anaranao haleloia misaotra Jesosy fasenotsika io ireo ary iteran'Andriamanitra tsika amin'izany alalan'izany izany hoe any fasionekany raso azo jeretsika hoe Halleluja. Totsika amin'ny fotsika rehetra izany ery izany androany. Jeretsika ny antony mety tsy mampandenira Halleluja. Daso Daso jeretsika fomba hafa jeretsika an'izany ery izany fa tiako atao be mihitsy le hira nefany dia tena tapatapaka be mihitsy andaso jerevantsika ny fomba fahatsika mandefa an'izany ery izany hoe ny fo sy fanahy Andriamanitra hiteranao Halleluja. Totsika fotsika rehetra mihitsy hoe Andriamanitra alfa sy omega fiandohana sy fiafarana nometsika voninahitra eto amin'ity androany ity. Halleluja. Dia lanatsiny rapana malala fa tsy mety mandeha mihitsy ny hiratsika tsy hay izay antony mahatonga an'izay azo jerentsika hira hafa andramantsika indray aly aloha samy mivavatsika anatin'ny tokantrano any fa rehefa tonga koa ny fotoana tahaka an'izao dia misy ny fanelingelelana isan-karazany ao alefa tsika ity raha anankiray ity ala nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra raha toka mandeha soana tsara indray. Halleluja. Dia tena mahavaliana fa dia tena tsy misy feo laso aso tadavantsika hevitra aloha fa tsy maintsy mideran'Andriamanitra tsika androany. Halleluja. Ataovy ny vavaka ao anatin'ny tokantrano any dia ndaotsika hisaotra an'Andriamanitra, ndaotsika hiteny androany hoe zay Jesosy androany tsy maintsy mideranao zay tsy maintsy manome voninahitra anao, zay tsy maintsy mekohaka eto tongotrao,
zay tsy maintsy mideranao Jesosy malalo ny devolo manakatsakana fa isika aleloia tsika tsy maintsy mideran'Andriamanitra sika androany Andriamanitra miravana nanao zavatra mahagaga tamintsika ny devolo tsy nitsahatra namingapingana atsika dia nahoantsika androany ny tsy hideran'Andriamanitra nahoantsika androany ny tsy hanome voninahitra n'Andriamanitra iova mialatsiny indrindra fa zay moa le manao zavatra Halleluja.
iterany aja Jehovahandriamanitra fa ianao no mendrika an'izany. Rehefa mivoaka ny trano ary avana malala dia izao foana ny zavatra teneniko Jesosy ianao nefa ny teny Andriamanitra fa ho tahina ianao raha miditra dia ho tahina ianao raha mivoaka. Satria marina tokoa nge ry avana malala raha tsy tahintsika mivoaka dia misy loza any ivelany. Raha tsy tahintsika miditra dia misy loza koa ao anatiny. Afaka samy misy loza, afaka samy misy zavatra ratsy na ao anatiny na any ivelany, na ao anatiny tokantrano na any ivelany tokantrano. Raha ny teny Andriamanitra fa ho tahintsika raha miditra sy mivoaka dia satria izany mihitsy ny fitahin'Andriamanitra ny fiainantsika. Mivoaka ny tranontsika momba antsika izy, miditra ny tranontsika mbola nomba ny tokantranontsika izy, izay vatantsika rehetra ao tsy misy maninona ao, milamina tsara ao. Halleloja. Tsy misy mipika ao. Be dia be ny olona mivoaka ny trano fa miverina avy any, vaky ny trano, very ny entana, misy loza tapika, misy zavatra mitranga ao anatin'io tokantrano io. Izany hoe mivoaka izy toa nitahina ihany fa rehefa niditra izy toa nahita loza. Atsika ry havana malala, isika ry havana, izany havana malala isaorako an'Andriamanitra mivoaka maraina tonga ny hariva, tsy nisy ny anjery ireo zanak'ireo, tsy nisy tapaka ireo mivezivezy miaka midina miazakazaka. Inona ny tsy ataondreo ato trano ato? Fa tsy mbola nahazo apelina mihitsy amin'ny teny hoe tonga avaingana fa nenjena, maratra, natapatanana, natapatongotra na nisy zavatra nitranga. Satria miditra ato anatin'ny tokantrano zaza milamila na ny vataniko ato, zaza salama, zaza tsy manino tsy maninona fa falifaly. Halleloja. Izany ny vataniko ato anatin'ny tokantrano. Za mino fa ianao io ihany koa dia mba tahaka an'izany. Tadidio ry havana malala fa Andriamanitra mitanao izany, tsy zavatra tonga ho azy izany na normal, fa Andriamanitra mitanao izany ry havana. Andriamanitra mombanao izany ry havana. Andriamanitra tsy mamela ny loza ho tafiditra ao tokantranonao izany. Andriamanitra tsy mamela ny loza hamingana anao eny ivelany izany, fa tena mitany fiainanao amin'ny lafiny rehetra. Amen Jesosy. Nahoantsika ny tsy dera azy amin'ity androany ity, nandritry ny herinandro be izao, tsy nikaramaina ny anjelin'ny lanitra ny ambonanao, tsy nandotsika na ny ariary ka hoe tia nikaraman'ny anjelin'ny lanitra ohatrinona nikaramanareo ry anjely ny ambona na tamin'iny herinandro iny. Tsy nandoavantsika na ny ariary izany ry havana malala. Nahoantsika ny tsy dera azy amin'ity androany ity, nahoantsika ny tsy teny fa tsy misy toa azy ry havana malala. Amen Jehovahandriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy eo fa resy lavy izay fa tsy misy toanao, tsy misy tokoa tahaka anao Jesosy. Amen. Halleluja. Eranao izay Andriamanitra, mankalaza anao izay fa resy lavitra, fa lehibe anao Jehovah. Tsy misy azonay ampitahina aminao Andriamanitra. I won't forget what you have done. I will sing for you alone. On the cross you died for me. By your blood you set me free. 因为我罪，你为我牺牲，在这世界上你是唯一，你是那唯一。You are my song. The best and I love you, Jesus, I belong to you. I feel so lonely without you. I am so strong with you. You are Ali, Yesu, 我只属于你。当我们没有你，感到孤寂，当初我靠你而站立。
Don't you walk on me, Charlie. Jesus, no one like you. Jesus, I belong to you. There is no one like you. Amen, Jesus. Samin fa resy lahatra amin'izany koa ianao. Samin riavana malala. Fa ianao tonga eto resy lahatra amin'izany hoe Jesosy tsy misy ohatranao. Amen. Efa hitantsika izany fiainana feno fitaitaina isan'andro isan'andro. Mivoaka ny trano ianao mitaitaina, hiditra ny trano ianao mitaitaina. Efa hitantsika izany fiainana tsy misy mpiaro. Isan'andro tsy milamina ny fiainanao, tsy milamina io fotsika io, ny saitsika mikorota. Efa hitantsika riavana malala. Izany fiainana tsy misy an'Andriamanitra. Izany iny fa ianao tonga eto resy lahatra. Mitovy amin'izany mpanakanto izany koa, fa tsy misy ohatranao Andriamanitra. Ianao ny tsara indrindra Jehovah. Tianao izay Andriamanitra. Riavana malala. Tsika nge riavana na nataontsika an'Andriamanitra tena tsy azo oharina amin'ny zavatra ataony mihitsy. Tsy afaka oharina mihitsy mahamenatra nge riavana malala. Raha ny zavatra mba vitantsika ve? Ny zavatra mba ataontsika an'Andriamanitra ve? Ny zavatra mba omentsika azy ve nefa? Raha izy fotsiny hoe misy olona anankiray manome anao medaly volamena, manome anao diamondra anankiray tena sarobidy, tena lafo vidy, tena tsy voavidy mbola, tena hoe lafo, tena lafo. Izany ny cadeau omen'iny olona iny anao, fa ianao amin'izay mamaly an'iny olona iny. Dia ny zavatra ataonao an'iny olona iny, valiny iny, ny zavatra nataony iny, mofo gasy. Tsy ratsy ny mofo gasy. Tsy hoe ambany vidi ny mofo gasy. Fa raha oharina amin'izany hoe misy olona anankiray tena manome anao farak'izay zava-tsarobidy indrindra. Fa andravalintsika azy mofo gasy. Mofo gasy mora masiso. Raha pitso ihany iny dia masiso. Tsy afaka ho amidy akory. Ohatr'izany tsika amin'Andriamanitra. Tsisy ninona ataontsika an'Andriamanitra izany. Raha mitenitsika hoe manompo azy, raha mitenitsika hoe eto foana tsika mivavaka, manome voninahitra azy dia riavana malala. Za tena te-hiteny aminao fa tsy mbola mahalaza ninninona amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny zavatra ataonao riavana malala. Aza mba mieritreritsika, misy fotoantsika mieritreritra dia miteny manao hoe zahako tahian'Andriamanitra be azy satria izaho nanao ny asany. Tahian'Andriamanitra be azy satria zahako ohatran'izao zao. Nanoka tena ho azy dia manao ny asany dia misy valiny ny asa ataoko, tsy riavana malala. Raha ny valiny ny asa ataontsika ho an'Andriamanitra, tsy reny no mendrika atsika, tsy reny fitahian'Andriamanitra atsika reny, tsy reny fahasoavana be dia be tsy tambo isaina reny, tsy reny no mendrika atsika. Satria kely dia kely ny vitantsika riavana malala. Fa ny vitan'Andriamanitra lehibe lavitra, tsy azo oharina amin'inona. Halleluja. Ny ataontsika fotsiny androany dia ataontsika hanandratra ny tanantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia hisaotra azy no ataontsika eo misaotra Jehovah Andriamanitra. Fa tena marina izany fa tsy voavaliko izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainana. Halleluja.
tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko asana ny tanako ho anao Jesosy mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko tsy manana tompoko afaty ianao iry foko tsy misy fetra mpanjakako fianao ilay mpanjakany foko tsy manana tompoko afaty inona tokoa moa mba azonay aterina eto anatrehanao? Inona Jesosy mba azonay aterina eto? Inona Jesosy io? Tsaronay le vehivavy anankiray nanatitra menaka lafo vidy teo anatrehanao Jesosy malalo. Nahakasika ny fonao iny Jesosy anefa nge Jesosy na dia iny azy efa tena lafo vidy iny efa tena sarobidy iny fa mbola tsy nahavoavidy ny zavatra nataonao an'iny vehivavy iny. Tsy nahavoavidy ny fahasoavana nomenao azy, tsy nahavoavidy ninninona ny fanafahana nomenao azy Jesosy fa nefa nankasitrahanao Andriamanitra. Fantatra efa raha izahay rehetra Jesosy malalo, tsy misy ninona mba azonay aterina eto anatrehanao fa ny mba solo ny menaka manitra, ny menaka sarobidy, ny narida mba hatolotray anao eto androany Jesosy. Dia ny tananay misandatra, ny fonay misokatra,
lohalika mandohalika eo anatrehanao Jesosy io ny vavanay miteranao Andriamanitra. Zany mba ataonay eto amin'ity androany ity, zany mba entinay mekohaka eo an-tongotrao, zany mba entinay amafana anasana ny tongotrao Jesosy, dia ny fideranay avy anatin'ny fonay lalina, satria fantatray fa tsy misy ninina afaka mahavidy ny fahasoavanao Jesosy. Ny fitahinao Jesosy malalo, tsy misy ninina azonay hividianana an'izany androany. Fa androany mba vitanay nataonay dia mba manatitra ihany koa izay Jesosy, manatitra izay kely Jesosy io, sombitsombiny Jesosy malalo, tsy izay rehetra akory azy, tsy voalazanay akory azy, fa ny sombitsombiny Jesosy. Aterinay eto tongotrao zany androany, iankofanay eto anoloanao zany androany, hideranay ianao zany androany Jesosy, ary zany ny fanirinay Andriamanitra, hiaraka aminao mandrakizay zay eto amin'ity tany ity izay mbola be rehana sy maro atao Jesosy eo. Ao avy ny fotoana Andriamanitra, hifankahity sika, tsy misy afa-tsy fiderana sisa nandaniana ny fotoananay amin'izany. Amin'izany angamba vao mety ho voatanisanay ny zavatra rehetra, amin'izany angamba vao mba mety anana fotoana lavalava kokoa zay Jesosy hideranay ianao. Tena hoe hanomezanay voninahitra anao, hitoetra eo an-tongotrao isan'andro, hiakohaka eo anoloanao, hibanjina ny voninahitrao, hibanjina ny fahatsaranao, ary tsy misy atao afa-tsy izany intsony Jesosy. Eto izay mbola be rehana sy be atao, ka na dia tianao an'izany azy zay tsy afaka manao an'izany. Ao avy ny fotoana Andriamanitra, handinidinika ny fahatsaranao izay, ho tadidinay daholo zavatra rehetrarehetra lalovanay izao, mbola ahafahanay mideranao amin'izany fotoana izany, mbola ahafahanay hiakohaka eo anoloanao Andriamanitra, ny amin'ny fahasoavana izay ataonao, fa tsy lany ritra isan'andro nge ny fitahinao Jesosy, tsy voatanisanay nge Andriamanitra, tsy voatanisanay ao anatin'ny fandarana misandrata nge Andriamanitra, raha ny fitahina sy ny fahasoavana izay arotsakao eo amin'ny fiainanay isan'andro Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao izay androany, manandratra anao izay androany, ny lohalikely mandohalika eto anoloanao, ny feonay no misanatra eto anatrehanao, ny tananay misanatra eto anoloanao, ny fonay no sokafanay ho anao Jesosy, mba halalanao fa tena vokatry ny fonay izao fiderana izao Andriamanitra. Metezanao hisanatra eto, metezanao menay voninahitra eto Jesosy, metezanao ihany koa rehetra voatanao teny eto anatrehan'ny Jesosy, mandohalika izay Jesosy eto anoloanao, ity Andriamanitra ihany koa ka nahatongava eto androany, misaotra anao. Amen. Amen. Vonona misy androany tena, amin'ny faharesendahatra sy ny fahavononana tena ka nahatongava eto androany.
Ampifony masom-panahinao ane Jesosy. Ampifony masom-panahinao ane Andriamanitra mba ahafahanao mahita fa tsara eo amin'ny fiainanao izy. Ahafahanao resy lahatra fa manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao izy. Halleluja. Misy fotoana ny olona mety tsy mahatsapa ny havana malala. Misy fotoana mety tsy tsapany olona mihitsy fa Andriamanitra io tena tsara manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainany. Fa androany izy mety nanokatra ny masom-panahinao, ampahitanao izy fa tsara izy. Ampahitanao izy fa tsara izy. Halleluja. Hoy ny ten'Andriamanitra milaza amin'izay masina nisehoko fa masina, amin'izay mahita azy zay te ahita azy fa tsara ihany koa nisehony fa tsara izy. Halleluja. Ry havana malala, aoka hita ny masonao fa Andriamanitra tsara ny Andriamanitra ivafahanao. Aoka hita ny masontsika fa Andriamanitra tsy mitovy amin'iza n'izy, tsy azo ampitahina amin'iza n'izy. Ny Andriamanitra ivafahantsika ry havana malala. Ataontsika ahoana ny atoky azy raha tsy fantatritsika fa tsara izy. Ataontsika ahoana ny atoky an'io raha tsy fantatritsika ny fahalempiazan'izy io. Ataontsika ahoana ny atehitra amin'izy io raha tsy fantatritsika ny herin'izy io ry havana malala. Tsy afaka atehitra amin'ny olona tsy fantatritsika, tsy afaka atehitra amina hery tsy fantatritsika. Misy fotoantsika rehefa mandalo olana, misy fotoantsika mety mandalo ady dia atoron'ny olontsika. Mety atoron'ny olona dokoterintsika raha marary, mety atoron'ny olona avokatsika na mpitsara raha manana olana any amin'ny tribonaly, mety atoron'ny olona pisikitsika na tatarabe raha manana olana amin'ny zavatra maro samihafa. Dia zao foana ny fanontaniantsika hoe inona aloha ny vokatra, inona aloha ny zavatra efa nisy, inona aloha ny efa retina ny sitran'izany olona izany, inona aloha ny zavatra efa nataon'izany profesera izany zay za vao matoky anazy. Dia pesaka ny olona miteny, iny efa nandidy an'izao, ianona efa nisitran'iny, tary efa nisy olona ohatran'izao dia sitran'iny. Pesaka ny olona mety mandresy lahatra anao amin'ny alalana fijoroana fahavolombelona sy ny sisa. Zay ianao vao afaka miditra any, zay ianao vao afaka miteny hoe ndao ara fefa nisy an'izany hony. Ry havana malala, Andriamanitra izy no manambara ny tenany ao anatin'ny Baiboly, manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, manambara ny tenany Andriamanitra fa tsy misy oatra azy, tsy misy toa azy. Ny zavatra rehetra sy ny fanapahana rehetra dia eo an-tanany, ny hery rehetra dia eo ambanin'ny tongony, ny zavatra ny fanapahana rehetra ry havana malala eo an-tanany avokoa. Halleluja. Ary na any an-danitra na mbola etỳ an-tany n'aiza dia eo anatrehany avokoa ry havana malala. Afaka matoky azitsika satria fantatritsika ny heriny, afaka mitoky amintsika satria fantatsika loatra fa lehibe ny Andriamanitra ivafahantsika. Halleluja. Ary izany no hiterahantsika azy foana fa arakaraky ny anamezatsika voninahitra azy, arakaraky ny hiterahantsika azy no ahafahantsika mahafantatra ny fahalempiazany. Misaotra Jesosy, misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra Jesosy malalo manome voninahitra anao zahay. Misaotra anao zay Jesosy, anao ny voninahitra mandrakizay, anao ny terany aja Jesosy, fa mendrika amin'izany ianao. Mitoky aminao zay satria fantatray ianao. Amen. Mitoky aminao zay satria hainay ianao Andriamanitra, fantatray loatra ny fahalempiazanao Jesosy. Eny Jesosy, tsy mbola fantatray amin'ny antsipiriany fa efa mba iainanay isan'andro, efa mba iainanay isan'andro. Halleluja.
androany ampy anay reny rehetrareny itenenanay fa Andriamanitra tsara ny Andriamanitra ampy anay zay efa niainanay ampy anay Jesosy zay rehetra efa nivakiana tao anatin'ny Baiboly sy ny mbola iainanay ny mbola iainan'ny taranakay raha mbola tsoavy any amin'irao any lanitra ianao ampy itenenanay androany fa Andriamanitra tsara ny Andriamanitra aleluia ary tsy ivadianay mandrakizay fa ho tomponay amin'ny fonay rehetra mandrakizay Jesosy anao zay satria tsy mahita Andriamanitra ohatra anao zay misaotra Jesosy malalo anao ny voninahitra midera ny anja Jesosy misaotra ny amin'ny fanatrehanao teto misaotra ny amin'ny fandarana misy andrata Jesosy misaotra ny amin'ny olona zay nanaraka zao fandarana zao anatin'ny tokantrano mino azy Jesosy fa mampamirapiratana ao izy ireo ny voninahitra ao satria ianao nefa laza fa zay rehetra manome voninahitra anao dia mba hoenao voninahitra ihany koa ary ny voninahitra ho inteninao dia tsy omenao ny hafa Jesosy fa omenao an'izy omenao an'izay rehetra manome voninahitra anao ihany misaotra Jehovah Andriamanitra mbola mideranao zay anao ny voninahitra petrakay aminao ny fotoananay toyany eto Jesosy malalo petrakay aminao ny fandarana vavaka fiambenana Jesosy eo ambanin'ny fiahinao sy ny fitarianao misaotra Jesosy malalo haleluia amen zay ny fandarantsika ry havana malala anaraka hira anankiray farantsika anakatonantsika ny fandarana misy andrata dia ampitantsika kosa makany amin'ny fandarana vavaka fiambenana tahiny tompo-draholtsika rehetra minao fa niaraka tamiko nareo niaranderan'Andriamanitra tamiko nareo niarana fanafo tamiko nareo tany anatin'ny tokantrano tany mbola tsy mialitsika mandrapatonga andra-pitso ariva isika dia hianoka foana ao anatin'izany fanatrehan'Andriamanitra izany voninahitra an'Andriamanitra irery ihany tahiny tompontsika rehetra haleluia amen amen Jesosy Say,
sikiany foko katonday ande ilerana Taidoptsika mianakavy mialatsimo fa somary tapaka kely ny feo aty aminay aty taindopy daholo tsika rehetrarehetra dia manona fiadanany tompo aho amintsika tsirairay avy zay tratrantsy eto amin'ity androany ity dia ny tanan'Andriamanitra mahery indray ny kasika tsika tsirairay avy raha lasana vavamalala faly be ny tenako miarabanareo eto androany ary dia samita iny tompo tonga soa daholo indray amin'izao fandarana vavaka fiambenana zay irahanao amin'ny tenako satria teo moa niaraka tamin'ny mampiontsika tao anatin'ny fandarana misy sandrata dia zao kosa tsika dia hanomboka ny rositsika fekira akany mahazatra ihany dia amin'izay mba ohatrany mahazatra atsika da veritsika voalohany mihitsy aloha fa somary nisy tsinety kely ny feo teo dia alao rehefa tsika aloha fekira mandra-pimakomantsika kely ivadika programme manaraka tsika dia nivavaka fiambenana zay rahanareo amin'ny tenako miaraba tsika rehetrarehetra andao azy vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao mialatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao mialatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao mialatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho aky radio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo
ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambena vavaka fiambena arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambena vavaka fiambena. Alleluia. Dia mankasitraka antsika rehetrarehetra misaotra an'Andriamanitra lehibe a. Miarabanao zay no vao niaraka taminay teto na somary miova kely moa ny fahitantsika ny fandarana ny zavatra lazaina satria raha ny tena marina dia fahasoavan'Andriamanitra no natanteraka ny fandarantsika ity androany fa araka ny lazaiko anareo omaly a dia saika nisy nanomboka tao anatin'ny telo andro zany zay a dia misy problème ny telefôna tsy nenahy rery tsy nenahy aty amin'ny fandarana rery fa saika ny olona rehetrarehetra zay mampiasa ny telefôna Android dia misy ho antsika mpanao live dia misy sakana anankiray zay izay lafiny tokony hatsarany fandarana dia tsy nety nanomboka telo andro zay isaoran'Andriamanitra fa tamin'ny andro voalohany a dia nandeha le pazitsika anankiray le andramoka izao pazy a iny lohany tsy nety voalohany dia mbola nijanona tamin'ity anaovana fandarana ity tsika. Alleluia. Dia ny andro faharoa tsy nety koa ty fandarana ty fanaovantsika fandarana ity dia any andro voalohany aloha le page anankiray nitsahatra tsika zany fomba faly ireo nanao double live dia nitsahatra lasa anankiray amin'izay. Dia ny andro faharoa le ray mbola nandeha dia ny andro fahatelo omaly a tsisy nandeha tsonindray izy rehetrarehetra fa telefônina anampy personnel na compte-ko indray a nanaovantsika ny omaly saotra n'Andriamanitra mbola vita ny omaly androany amin'izay tsisy nety daholo tsony. Alleluia. Tsisy nety daholo tsony ny tetezina ny opérateur androany arivo tontolo any régulariser momba an'izay tetezina ny opérateur tety technicienne afa dia hoe tena problème avy any amin'ny Facebook mihitsy io dia rehefa vita moa zay dia voatetiny rehetrarehetra dia mankany amin'le farany tsika le tetezina farany dia niteny hoe Jesosy mba hataio momba entiny fandarany satria raha vao tsy mety telefôniny ity androany dia rahapisitsika androany tsika tsisy fandarana rahapisitsika tsisy fandarana mandrapatonga ireo zavatra ireo verina mety ndray hatreto aloha dia isaorana an'Andriamanitra fa nety ty le telefôny iray anaovantsika n'ity ato amin'ity page andramoka izao akiradio zay fanaovantsika hatramin'izay ity ary irariana mbola ety hatramin'ny rapitso satria raha vao tsy zay dia any anaty zoom isika manao fa tsisy live dia fantatr'Andriamanitra rehefa fa ilayntsika zany fandarana zany dia misaotra an'Andriamanitra fa dia tafavory soamantsara eto tsika marina ny fanontaniana hoe hoay nety ka le live dia nety izy ho an'Andriamanitra ny voninahitra iterahantsika an'Andriamanitra zany ary miteny anao androany hoe andao ararotsika aloha ty fotoana ity raha mbola misy fotoana ahafahantsika miona tahaka izao dia andao ararotana fa tsy avelantsika andalondalo fotsiny fa mbola tahin'ny tompontsika mbola afaka mihaino ten'Andriamanitra amin'izao alina izao zao tsika hihira anankiray miarabantsika rehetrarehetra aloha olona folo ngamba ny arabaiko aloha satria efa maromaro ihany ireo lasany alohany i Angela Arvelo any Oman, tonga soa Andrea Suzel Suisse, Anjasika Patici France, Soameva France, Geneviève Mananjara France, i Fabiola Zanakadapa Koweït, Mami Koweït, Hassan Apostol Madagascar, Sylvie Koweït, Marie-Jo États-Unis, Velnarakout France, Ajatomuna Allemagne, Sandola Koweït, Akikulunga France, Nena Maeso Italie, tonga soa daholo na rehetrarehetra. Halleluia. Tsoary ho voatanisa eto moa tsiry amboarany elona artisanay de Madagascar faly be mahita anareo tonga soa daholo ifampaheritsika amin'ity androany ity ary matoka fa ny fandana rehetra ataontsika eto dia isy vokany tsara ny amintsika tsirairay avy. Halleluia. Ampitombo ny finoanao afaly anao
atoganao eo anatoky an'andriamanitra sy zany mihitsy nytoritentsika rehefa avy eo iverina anavondre fatoky itsika an'andriamanitra tsika raha sendra mety nanay latsaka kely matsy izy io de zany indrindra nytoritentsika rehefa eo ndolo tsika enohira anankiray tsika nivavaka tsika teo mampirina efa mendrika amin'ny fotoana tampelantan'andriamanitra andao tsika tonga de enohira aloha de hitra mitoritentsika rehefa avy eo de niteniko aminao ary hoe efa tonga eto ihany de andao hiaritra kely de mba haritra hatramin'ny farany isika tsirairay avy menofinaritra taony ary isika rehetra andao metrika amin'ny fonotsika amin'andriamanitra. Amina
za koa miteny anao hoe andao iandry an'Andriamanitra tsika. Halleloia. Andao iandry an'Andriamanitra fa azo atao tsara mihitsy miandry an'Andriamanitra rehefa namalala. Aza manary toky. Halleloia. Aza manary toky fa andaontsika iandry an'Andriamanitra. Eny toriteny avy hatrany tsika mpandrosoantsika nanabavintsika izay hitondra ny tenin'Andriamanitra androany. Aza diny aloha fa rapitso dia manana fandarantsika ny amin'ny 7 maraina iarahana amin'izy mirahalahy ny Allemagne dia ny commencement akira sy ny fampitinana toriteny. Ao anatin'izay ao aorianan'izay tsika dia miditra anaty Zoom. Manao teny roa mihitsy ny ahako androany fa araka ny telo taminareo ilay telefônina zany tampotampoka eo mety raha tampotampoka eo tsy mety tahantsika amin'Andriamanitra mbola entin'ny telefônina indray rapitso mba ahafahantsika manao aorianan'ny Zoom dia tahaka ny isan'andro amin'ny 2 ora sasany tsika miaraka eto anaty fotoam-bavaka sy toriteny sabata. Sanatry tsy atsika ny Facebook dia manao teny roa aminareo hoe ao anaty Zoom ny fotoam-bavaka tsika rehetra raha vao tsy misy ny live zany dia tonga dia mitoy ao anaty Zoom manomboka amin'ny 10 ora sasany amin'ny 1:20 iny tsika ao anaty commencement ka raha sanatry satria fantatra meloma sy hoe mety ny telefôna na tsy mety dia tonga dia manino testé dia tonga dia ao anaty Zoom tsika parivany andro. Aza diny farapitso tsika dia fandraisana fanasan'ny tompo satria sabata voalohan'ny volana amin'ny herinandro filazan-draharaha daholo moa zany. Zao koa dia efa milaza ny filazan-draharaha. Halleloia. Amin'ny programmatsika isika manana programma finaritra be afaka ray volana amin'ny zoma voalohan'ny volana Desambra tsika dia anatotosany fataontsika isan-taona ny programmatsika rehefa voalohan'ny volana amin'ny faran'ny taona voalohan'ny volana Desambra dia manao alim-bavaka isika. Manao alim-bavaka fisaorana. Tena alim-bavaka fisaorana sy fankasitrahana andro zoma io tsara fitotona tsara mihitsy. Amin'ny 1er Desambra zany tsika dia anatanteraka alim-bavaka fisaorana. Tsika tsy miandry faran'ny taona zany vao manao bilan mametraka bilan hoe ity Jesosy isaorana anao reto sy reto. Fa ny atsika vao matomboka ny faran'ny volana faran'ny taona io dia ny andro voalohany amin'io tsika efa fanaontsika isan-taona zany dia ny manome voninahitra androany. Tsara lavitra mahay makasitraka no mahay mangataka. Aza miteny anao fa ny olona mahay makasitraka tsy mila mangataka koa. Teneniko anao fa raha ho avy ianao amin'io 1er Desambra io ho tonga mifankasitrahana. Halleloia. Fankasitrahana entinao manaton'Andriamanitra amin'io. Tsy farana hoe tsy hoe farana amin'ny fomba mahafinaritra fotsiny ny taonanao fa ny taonanao manaraka dia efa faharitan'Andriamanitra sady ka zao zany. Zao dia manome filazana amintsika hoe raha misy aminareo mandray anjara amin'io. Ny groupe izay maharesy aloha dia efa hoentaninay hanao an'izay zavatra izay. Afaka mandefinareo video raha misy aminareo te hankasitraka an'Andriamanitra. Io tsy fanomezam-boninahitra ny fandarina andramoka izao na fanomezam-boninahitra ny mivady na fanomezam-boninahitra ny fa fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Hoe maniry nareo ataoko mantsy ny filazana melomba tsy misy hoe tara vao mahare nareo. Misy etsika tianao atao ve tianao ve zany mba ho tahin'ny tompo tongava mankasitraka azy. Inona ny zavatra efa nataony tamin'ny fiainanao? Inona ny zavatra efa mba nataony tamin'ny fiainanao tao anatin'izay? Eto amin'ny fandarina andramoka izao tsika ny jovavolombelona satria teto tsika no mety natsapa zavatra. Tsy mitodika amin'ny groupe izay maharesy fotsiny zany zavatra zany fa amintsika rehetrarehetra izay efa mpanaraka eto nareo zao dia efa mpanaraka eto daholo nareo. Natsapa avenareo ny zavatra nataon'Andriamanitra dia afaka manomana ianareo fijoroana vavolombelona. Ampahery ny tsirairay avy, ampahery anay mpitarika, ampahery ny mpijery. Asa fitoriana raha teo koa zany fijoroana vavolombelona dia tena asa fitoriana, tena toriteny velona ny fijoroana vavolombelona. Sitrana tamin'ny aretina avy ianao tamin'ity taona ity, afatrosa avy ianao tamin'ity taona ity. Tsy nanananaka ianao nefa ny nanananaka ianao tamin'ity taona ity. Inona zavatra nanamarika anao nentin'Andriamanitra nanamariana ny fiainanao tamin'ity taona 2023 ty dia ataontsika hitondra an'izany. Hitondra fisaorana ataontsika anaty vidéo eo amin'ny 2 minitra eo dia ho alefa io amin'io alim-bavaka io alefantsika eo daholo zany rehetrarehetra zany.
alleloia anomezantsika voninahitra nandroany mitandrona amin'izany dia tsotra ny anomezantsika voninahitra an'andriamanitra zay no elary zay nyprogramantsika manaraka fa dia raha sanatry samy mitondra vavatsika mbola ety ty telefônina itya mbola ety ny système dia tsy miova ny programantsika fa raha sanatry dia manao filazana eo ihany raha-pitso eo amin'ny 12 sasany eo hoe any anaty zoom ny fotoam-bavaka ka ho anareo izay te hanatrika fotoam-bavaka sy toriteny sabata ka sanatry tsy mandeha zany ny live raha-pitso dia afaka manoratra MP1 nareo dia omeko liana zoom nareo dia anaty zoom tsika natateraka an'izany zay lasarytsika ian'ny tenin'andriamanitra iaraka amin'ny ranabavitsika Angelina Diamant any Chine izy nitondratsika tenin'andriamanitra dia vita ny toroteniny dia miveryneto ny tena fa mitondra famelabelanina tahaka ny mazatra menofinaritra dollartsika Angelina anao ary ny fitenenana tompo amintsika mianakavy tainy tompo manokana pasteur amin'izao vavaka fiambenana izao voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra mbola ahafahako mizara ny teny indray ao amintsika tsirairay avy amin'ity anio ity tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny bokin'ny salamo fa 2:1 ka hatramin'ny 2 izany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'Andriamanitra tokoa no hiatombena ny fanahiko avy amin'ny famonjena izy tokoa ny vatolampiko sy famonjena izy tokoa ny fiarovana avo ahy ka tsy ankosohoso loatra aho halleloia amen zany ten'Andriamanitra izany ry havana dia manambara ny fitokisantsika amin'Andriamanitra izany mila matoky an'Andriamanitra isika ry havana ilaina ny mialoko amin'ny tompo satria izy no fototra hijoroantsika zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra na tsara na ratsy no miseho amin'ny fiainantsika ry havana dia misy dikany avokoa ireny amin'Andriamanitra ary ny zavatra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa izany fa isika no mandray azy ampitokiana an'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika zavatra maro salamo nataon'i Davida dia tena maro ny fampianarana azo raisotsika raisina ao anatiny ao raha ity fatokisana an'Andriamanitra ity dia mbola averiny ao amin'ny 9 izy tokoa ny vatolampiko sy famonjena fiarovana avo ahy ka tsy mba angozohozo aho amen averin'Andriamanitra fandrony izany teny izany ao amin'ny 9 ry havana averin'Andriamanitra ho aisoanao koa izany teny izany anio fa Andriamanitra no fiarovana ho aisanao ry havana tsy angozohozo tsika raha mialaka amin'Andriamanitra fa tena izy no famonjena ao antsika tsirairay avy reto manantena an'Andriamanitra mandrakarivo isika satria tsara ny mialaka amin'ny Jehova ry havana no ny mialaka amin'olona raha olona no antenaitsika dia fantatsika tsara fa mila mandovola itsika ohatra na hoe mila antoka zavatra hafa fa amin'Andriamanitra dia maimaimpona izany fanomezana fitokisana avy amin'Andriamanitra izany mampaherantsika ny ten'Andriamanitra ary hijoro fahavolombelona amintsika ry havana aty amin'ny tany ipetrarako aty izay miaraka amina sinoa foto-tsakafo ho an'ny sinoa ry havana ny zava-patitsika dia ny biby maloto izany ary ataondrareo menaka mihitsy ny andrahoana sakafo ho aho kosa ry havana matoka an'Andriamanitra tanteraka aho ary tena apetrako amin'Andriamanitra ny fiainako fa za manokana dia mahita lalana foana ny amin'ny sakafo hoaniko ary efa tokany vadiko manokana mihitsy hoe ity no menaka andrahoako sakafo reto no sakafo fihinako reto no tsy fihinako dia tena efa fantany vadiko izany dia raina Jesosy ary tena manome voninahitra lehibe ao an'Andriamanitra satria rehefa matoky azy dia asehony ary ariariny eo anatrehany sinoa avako mihitsy ry havana fa tsy mihinana n'ity biby maloto ity ary tsy mety amin'ny finoantsika tsy mety amin'ny fahasalamako ilay izy dia tena mijoro amin'izany hatrany ry havana tena omeko an'Andriamanitra ny fahalebiazany asehoko amin'ny rehetrarehetra mihitsy ny hoe maheriny Andriamanitsika ary dia tena matoky tanteraka azy amin'izany fanokanany ahy
aty amin'ny olona marobe zany amin'ny fahanehoany tanteraka hoe izay matoky an'i Jehova dia tsy ho very mandeha ny amin'izay lalana rehetra aleko. Maneke ny tompontsika tsirairay avy, maneke azy amin'ny alehanao rehetra hoy ny tompo fa izy no andamina ny lalanao. Any amin'ny boky ny ohabolana 3:1 ahitantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ho antsika tsirairay avy mankasitraha ny tompo itsika tsirairay avy ary soloa mihitsy ny anarantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Maneke an'Andriamanitra ianao ary izay lalana alehanao rehetra dia Andriamanitra no andamina ny lalantsika izany. Teraina Jesosy ny amin'izany teny fohy mampahery antsika izany ry havana, mankahery antsika ny tenin'Andriamanitra satria matoky isika izay rehetra miankina amin'ny tompo ary dia tena matoky eo amin'ny fiainantsika sy ny momba antsika rehetra fa tsy maintsy ho tanteraka izany etaetantsika izany raha raisintsika ampinoana an'Andriamanitra izany. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fiadanana kosa ho antsika olombelona izay akasitrahany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao ranabavy Angelina Diamant tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentinao teto izay androany. Alleluia, mino fanampaheriny tsirairay avy zany ary dia io koa nentoka ampaherezanareo androany amelabelantsika azy dia salama 2:20 ny soramandry vakitsika tsy adintsika ny hamaky ny soramandry ahafahantsika mahafantatra hoe inona ny zavatra ho lazaina ato anatin'izao teny izao. Fiatombenana ny fanahy izay manantenan'Andriamanitra na dia mafy aza ny famelon'ny fahavalo. Fiatombenana ny fanahy izay manantenan'Andriamanitra na dia mafy aza famelon'ny fahavalo. Zany hoe izao zany ny fahavalo mamelo mafy. Ny zavatra tena in'izany mbola tsy eo fa ianao fotsiny ny fanahinao efa miatombona tsara manantenan'Andriamanitra. Zany hoe izao ny teninao na dia mamelo mafy aza ny fahavalo, izao ny teninao tsy maintsy tonga Andriamanitra. Ity ny Salama 2:20 ity ry havana dia tsy antsoantso akory fotsiny izay Andriamanitra aiza ianao dia tsy hitanao ve izao fahoriana izao Salama 2:20 tsy antsoantso fa efa fametrahana ny toky ny fahatokiana tanteraka amin'Andriamanitra. Zany hoe efa tsy maninona tsony le fahavalo na mamelo mafy aza fa za mahafantatra fa Andriamanitra tsy maintsy ho avy. Misy fotoantsika ohatra hoe raha mandeha rehefa misy toerana mahazatra antsika andehanana, rehefa zatra lalana faly antsika dia fantatritsika hoe 10 kilometatra sisy dia tonga. Dia misy fotoantsika efa tena mitady reraka fa mifieritreretantsika 3 kilometatra sisa mahatonga antsika mahery tsy reraka. Fa ho an'ny olona tsy mbola mahafantatra, tsy haiko nareo mba nanontany olona ny ambanivohitra hoe aiza ho aiza misy an'ity toerana ty ohatra hoe Ambobary. Toy ny hoe ao ambadika kely io avoana io, ny ao ambadika kely ny avoana ny olona ny ambanivohitra dia tsy vitanao. Ianao hoe tretre 2 kilometatra ny ambadika kely ny avoana zany fa nareo nanontany lalana ny olona ny ambanivohitra aiza ho aiza misy an'ity ao ambadika kely ao dia ndana raha ataovy ny ambadika kely. Fa ho hitanao zany ambadika kely nahatonga ny ranjon'ireny olona ireny ngeza be, bao ranjo be mihitsy ny olona ny ambanivohitra. Fa kivina aiza ihany ary le ambadika kely ka tsy ambadika kely le izy ho amintsika. Ho an'ny olona tsy mbola zatra ny lalana io zany tsy fantatra mihitsy hoe roviana izy, roviana ny tonga. Fa ho an'ny olona efa zatra ary nanantany koa ianao taloha ianao nanontany olona ny ambanivohitra dia zany hoe lavitra nanga zany fa miverena amin'ny lalany fandroana ianao dia efa fantatrao amin'izay atsy ambadika kely azy le izy. Rehefa zatra n'le lalana ianao zany dia izao mifantatrao na dia lavitra na dia midezarty fantatro fa 2 kilometatra sisa dia tonga. Fantatro fa tsy maintsy tonga ao ary efa nandehanako io dia tonga koa. Misy fotoantsika misalasala amin'Andriamanitra.
misy fotoantsika mierikerika amin'ny fitantanan'Andriamanitra. Tsy mametsiny anao raha ohatra androany mihitsy ao vao hiditra andany atao hoe finoana an'Andriamanitra, miara-mandeha amin'Andriamanitra. Fa za miteny anao na dia tsy dia mbola ela ary 17 taona eo zao no nanomboka ny rahako tamin'Andriamanitra. Mampitaitaina eny an-dalana eny, mampiherikerika indraindray. Anahoana? Fa za miteny anao androany, mamely mafy ve ny fahavalo? Omaly a ny torotenitsika dia mbola tsy namely mafy ny fahavalo, fa vao andeha hifanatrika amin'ny fahavalo. Dia ny antso sy ny taraina, izay teneniko hoe ny taraina, omaly zany ny torotenitsika, ny taraina izy moa hiasa mpanjaka. Asa ny torotenitsika maly a. Dia ny taraina hiasa mpanjaka. Hoe Andriamanitra ianao rery ny afaka hiaronay amin'izao fahavalo, amin'izao ady mafy zao. Tsy misy afa-tsy ianao no afaka hamonjy ny olona amin'izao ady izay hatrehany zao. Raha mihoana amin'ny mahery noho izy. Iny zany iny fitarainany iny. Fa ity ndray efa ao anatin'ny ady tsika. Efa ao anatin'ny ady tsika. Ny zavatra atao rehefa ao anatin'ny ady mamely mafy ny fahavalo dia zao mametraka ny tokontsika amin'ny hafaran'io ady io. Hoe tena Andriamanitra hoe Andriamanitra tokoa ny atobena ny fanahiko avy amin'ny famonjena. Izy tokoa ny vatonamiko sy famonjena dia fiarovana avo aho ka tsy angozozo loatra. Dia ahafantarantsika fa tena ady ny hatrehany eto. Tsy angozozo loatra, zany hoe mangozozo ihany fa tsy loatra. Amin'ny tena hoe nona avo. Dia ohatra somary nona loatra, zany efa tena nona be. Atao Andriamanitra dia miteny hoe izy tokoa ny vatonamiko sy famonjena dia fiarovana avo aho ka tsy angozozo loatra. Zany hoe mangozozo ihany. Tsisy olona tsy mangozozo anaty ady. Raha apiko fanazavana teny hoe amin'ny Salamo 7:30 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe Salamo 7:30 andininy fa 420. Nika vakiko hoe Salamo 37:23-24 hoy ny ten'Andriamanitra. Avy amin'ny Jehovah mahalavo ny dian'ny olona ka izy mankasitraka ny lalany. Na dia lavo azy izy tsy dia mikarapoka, fa Jehovah no mitantana azy. Tsy dia mikarapoka, zany hoe mikarapoka kely ihany kosa aloha. Tsika zany tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mandalo ady mihitsy. Niaraka tamin'Andriamanitra izy efatra amin'ny rahalahy tamin'ny Babilôna, fa dia tena natsipy tao anaty afo tokoa aloha. Tena natsipy tao anaty afo tokoa aloha. Fa rehefa tonga tao anaty afo, vao tsy nisy herin'ilay afo. Ny miaraka amin'Andriamanitra zany, misy fotoana ianao tena mangozozo tokoa aloha ianao noho ilay ady. Somary mikarapoka ihany ianao anaty ady. Ka zay ny ady. Zay ilay ady. Misy fotoana tsy avinan'Andriamanitra ady ohatran'ilay toriteny omaly fa hitonga dia izy no miady. Misy fotoana tafiditra ao anaty ady Davida. Fa zao ilay solamandry fiatombena ny fanahy izay mananten'Andriamanitra na dia mafy aza ny famely ny fahavalo. Zany hoe fahavalo namely. Tena namely ny fahavalo. Ary mafy ny famely ny fahavalo. Fa ny zava-mahafinaritra ny tokontsika efa amin'Andriamanitra. Inona ilay tokontsika? Tsika mandresy. Misy fotoana hoa mikarapoka kely. Misy fotoana somary mangozozo ao anatiny ady. Ary zay ny atsapanao fa ady io. Miaraka amin'Andriamanitra. Zany kely havana malako tena teneniko anao. Misy fotoana mampitaitaina. Misy fotoana io fandraisanao tsy men'Andriamanitra anao eo ambony plateau ohatra zao tonga dia hoanina fa tena tediavinao io fandraisana io. Mitaitaina ianao. Ary amin'ny ora farany. Amin'ny ora farany tsy maintsy misy ora farany io. Tsy maintsy misy minitra farany io. Tsy maintsy misy io farany. Ary ny farany dia an'Andriamanitra. Ary zany no tokony hatombena ny fanahintsika fa Andriamanitra mikendry ny farany ka tsy ho diso ny tenin'Andriamanitra.
ao anaty ady eo mety mikarapoka ianao, ao anaty ady eo mety mangozozo ianao fa tsy mangozozo loatra ianao ary tsy de mikarapoka loatra satria maninona misy mpanohana ne ianao e. Antsika tena mieritreritra hoe zavy Andriamanitra mba mivavaka de mandalo an'izao ady zao. Izy Andriamanitra hoe mandalo an'io ianao fa tsy avelako angozozo loatra ianao, aza matahotra fa tsy avelako hikarapoka loatra ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra Salamo 7:20. Mahafinaritra ahy ty teny ty. Salamo 27:14 zavakitsika. Hoy ny ten'Andriamanitra, miandrasa an'i Jehova ianao, matoki, ary aoka hery ny fonao. Eny, miandrasa an'i Jehova. Inona ary ny andrasantsika an'i Jehova? Misy fotoana ve Jehova tonga amin'ny toerana iray de resy? Misy fotoana ve Jehova tonga amin'ny toerana iray de zavatra ratsy no miseho eo? Inona moa ny ilatsika isan'andro isan'andro zany fanatrehan'Andriamanitra? Ao anatin'ny adintsika misy fotoana avelan'Andriamanitra aloha tsika miady. Ny mpianatra nanomboka tany amin'ny misasakalina tany ho any, nanomboka ny ady mafy tamin'ny indizay mbola tsy tonga misasakalina koa reny, nanomboka tonga ny tafidrivotra, nitopatopa ny sambokely, nanomboka namoaka ny rano tao anaty sambokely, nanao ny hevitra rehetra tam'le alina le Jesosy le tsy tao anaty sambokely zany teneko zany indroma tsy ny mpianatra tao anaty olana be teny ambony sambokely, fa tamin'ny Jesosy le nijoro teny ambony ranomasina ny tiako tenenanareo. Inge tsy adiny reny ny mpianatra ny ady teo io le ady io tonga ny tafidrivotra, saiky vaky ny sambo, saiky vaky ny sambo. Ary io ady io mandrapatonga ny tany tamin'ny 4 maraina, amin'ny 4 maraina vao iny Jesosy. Satria maninona? Tsy avela mangozozo loatra ianao, ary tsy avela mikarapoka loatra. Ny mikarapoka loatra zany vaky ny sambo de efa teny amin'ny rano sisa nitsiponina tsirairay mpianatra, zany ny atao hoe mikarapoka loatra, afa-baraka. Fa na de niady aza ny mpianatra, zay teneko hoe miaraka amin'Andriamanitra misy fotoana tena ohatran'ny film fa tena film réel, tena mampitaitaina, tena hitanao mihitsy hoe tena no nierin'ny teninao niady mihitsy aloha ianao. Fa mana tena fa eo amin'izay zavatra tsy vitanao, eo ny hanomboka Andriamanitra. Misy tsy vitanao eo ny toy zany hoe eto ny faraheriko, vita zay, ny faraherinao kory tsy faran'ny fiainanao. Raisin'Andriamanitra ny relais, raisin'Andriamanitra ny fifandimbiasana. Aleluia. Tonga amin'izay tany amin'ny maraindraina tany, efa tena manomboka reraka amin'ny mpianatra, efa tena tsy hita intsony zay tao, nitsangana Jesosy. Salamo 27:14. Aleluia. Miandrasa fotsiny ianao. Miandrasa ny Jehova mandra-pahoviana, mandra-patongany. Mandra-patongany. Ary zay ny atobena ny fanahintsika fa Jehova tsy maintsy tonga. Tsy maintsy tonga Jehova. Andininy 15 to de dingantsika aloha, ny tena marina, miatombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko, fa izy no antenaiko. Vizy tokoa ny vatolampiko sy famonjena, de fiarovana mafoaka tsy mba ngozozo aho. Andriamanitra ny akina ny famonjena sy ny voninahitro, ny vatolampiko mafy sy ny ariko de ao amin'Andriamanitra. Matoki azy mandrakariva ianareo ry olony, loary eo anatrehany ny fonareo, Andriamanitra no aro antsika. Perezako anao zany androany. Tsy manana mpiaro marobe tsika. Raha marobe raha maromaro na misy hafa fotsiny ao de ho disy fanantenany tsika. Fa te amperianao fa ny Andriamanitra endrasantsika Jehova tsy bala ingeny endrasantsika eto na Yasera na Dagony na Lucifer fa ny endrasantsika eto nge Jehova. Misy raha anankiray zay mpanompon'Andriamanitra. Eto ka natenenana hoe misy fotoana tsika tena miady, misy fotoana tena anaty fitaitainana.
nisy pastera zay a nandeha nakany amin'ny hôpitaly efa nisy fotoana tantaraiko taminareo zay tany ty tantara ty mbola tantaraiko nareo ny ampahelezako antsika etriky tenanao hoe ony tenanao hoe tsy avelako angozozo loatra ary tsy avelako mikarapoka loatra misy fotoana mangozozo tsika misy fotoana mikarapoka tsika fa le loatra esolo anatin'ny vocabulaire an'Andriamanitra tsy avelan'Andriamanitra loatra zany ndray andro nisy pastera dia nanao fanamby izy fa andeha hivavaka amin'ny marary any amin'ny hôpitaly ary mampahiranareo rehetra zay mpanompon'Andriamanitra mpitondra mbavaka mpametra tanana mpanao délivrance lasa izy nakany amin'ny hôpitaly anao iny hivavaka ho an'ny marary ary tena niteny tamin'ny olona mihitsy hoe zahay za misy marary fa anasitrana tsy maintsy manasitrana ety Jesosy fantatro hoe Jesosy tsy maintsy manasitrana dia nivavaka ho ana marary tao anaty efitrano misy narary efa marary mafy zay tena metrahany tanana teny favahany tapaka amin'ny fandalantsika fa mba sy j'adore kely azafady mba sy j'adore kely azafady magataka aminareo j'adore fa tado tapaka ny fandalantsika misy signal ty amiko tsy haiko tonga ny aminareo signal raha sanatry tapaka ny fandalantsika dia raha pitsitsika miona amin'ny 6 ora raha ohatra ka mety ny fitaovantsika anaty vavaka commencement kila sy famotinana ny tokoteny amin'ny folona sasany ianareo zay maniry rehetra iaraka anao commencement aminay anaty zoom dia mandefa MP amiko dia andafasako liana zoom amin'ny rona sasany manomboka ny fandalantsika fitaovavaka sabata sy ny tokoteny sabata raha sanatry tsy mandeha zay dia tonga dia mandefa filazana aminareo eo amin'ny amin'ny ray atoandro amono vo sasany amin'ny ray atoandro eto Fransa mandefa hoe tsy hisy ny live fa kosa anaty zoom dia hitanareo to dia anaty zoom ao daholo ny fotoanantsika parivany andro dia mba andramoka izao dia hitanao hoe ahazo hervy ianao sapitra sa tsy ahazo sotranareo amin'ny j'adore aloha fa niala-ndray le signal reka tapaka teo taiza moantsika nonjanona teo amin'le raha latany amin'ny hôpitaly dia namitra tanina tamin'le marary izy dia resaka tamin'ny fiainana manana finoana efa nametraha tanana io sitrana io aleloia falifaly tokoa ny fianakaviana andro weekend izy io miverina izy ny herinandron'iny mezany ren'le dokotera ny dokotera mantsy mitsabo ny ataony dia raha ianao hiteny ao fa vavahana io dia sitrana dia izy hoe inona zany ny anaranay zay keo izy nianatra misaotra totso io izy nianatra raha ohatra zany ny vavaka foana dia iny ny lalana dokotera iny ny lalana nianatra ila be dia meny olona ahoana paster ny avao paster mba hijeren'le marary nampalahelo paster fa maty izy iny vao nivoaka mitanao koa vao nivoaka mihitsy ianao ny alina iny maty izy eo izy paster ianao hivavaka dia sitrana izy ahoana zany paster toetra ny kivikivy paster ohatra menamenatra nandeha nody miondrika nivoaka ny hôpitaly nijeren'ny olona iny nametra tanana fa tsy nany vome maty kivikivy izy ary eritreritro izy za tsy hametra tanana tsony fa ohatrany tsy sady izy kosa hoe Jehova tena ny amason'olona mihitsy tena hoana ary zany kivikivy ny rahalahy fa tao anatin'iny herinandro iny izy le kivikivy iny nanofy izy dia nahita fahitana dia nahita fahitana izy efa inonambinina angamba le tantara raha izany dia nahita fahitana izy nanofy izy tamin'ny alina nahita ny olona le nivavahany io voavonjy dia taitra tamin'ny nofiny izy fa nahita ny olona io falifaly be mihitsy voavonjy tsy andriny amin'izay zay hoe avian'ny apitso lasa izy verina tany amin'ny hôpitaly zao ny teneny tamin'le dokotera tao me olona folo marary ohatran'iny aho izy ametrahako tanana vaovao indray ny ao ary paster ozy izy hitedavo fandrina anankifolo misy marary ohatran'iny ahako marary be ohatran'iny
ao avy eto indray andeha hivavaka rapitso hivavaka ho an'ireo. Alleluia. Teo amin'le toerana na fabaraka azy, teo amin'le toerana ny ondrehany no ny verenany iray. Zao no anatin'ny pastera miatombena tsara ary fanahiko aho. Jehovah-Andriamanitra ange ny famonjenanao, Jehovah-Andriamanitra ange ny vatolampinao amin'ny pastera dia zao tsy afabaraka izy. Ny olona afaka mieritreritra fa pastera nampisehon'Andriamanitra fa ny fametrahan-tanana nataony tamin'ny olona io tsy ny ahavelona ny olona eto an-tany fa ny ahavoavela heloka azy ka na dia maty aza ho faty daholo ngentsika rehetrarehetra. Aza kivy ianao, misy fotoana tsika kivy hoe tsy mahomby zany asan'Andriamanitra, tsy ampiasain'ny tompo maninona ianao no tsy ampiasain'ny tompo? Ianao ve mba olona anankiray manolo tena ho any amin'ny hopitaly ametra-tanana ho an'ny olona? Anankiray ianao mba manana fanapahakevitra sy fanirinan' zany andeha irepresente ny anaran'Andriamanitra, andeha hitory filazantsara? Olona anankiray ao anatin'ny firy mba manana zany etaety zany? Nahoana ianao no tsy ampiasain'Andriamanitra? Zaza mampahirantsika rehetra mpanao asan'Andriamanitra androany. Ray mamely ny fahavalo aho. Ary ny fahavalontsika dia indraindray feo ny fieritreretantsika ihany. Bisibisihan'ny devoly tsika ihany, eo ihany tsika dia efa ampisehoan'ny devoly. Ny côté ratsy rehetrarehetra, côté any amin'ny angle hafa mihitsy ny hijeren'ny caméran'ny fiainanao dia kivitsika. Za miteny anao androany, ampiasain'Andriamanitra ianao. Me olona anankifolo ohatran'iny aho sisy eto ambavaka. Dia natorin'ny dokotera atsy misy chambre zao misy olona mitovitovy taminy dia taiza amin'ny pastera ireo olona ireo. Naran'i Jesosy sitrana ianao. Naran'i Jesosy sitrana ianao. Ny dokotera efa miandry fotsiny anisan'ny olona maty indray. Nody tamin'ny mponony pastera. Verina eo ara-pitsozy izy. Mijery ny faty ny fiovan'ireo olona ireo. Ny ampitsony ny verina tao pastera. Novaina daholo ny chambre misy an'ireo olona ireo. Tsy natao tany amin'ny réanimation tsotra. Nampidinina anaka ny chambre. Ny tsara ny fahasalamana ny an'iny. Misy efa saiky nanarena mihitsy, ny tsara ny fahasalamana. Mbola tsy afa-po pastera. Verena natao isan'andro isan'andro. Aiza zay maty eo izy pastera. Aiza zay maty eo. Tsy mezan'ny olona tsony izy mivoaka tao. Ny olona nome azy tamin'ny herinandro, ny ondrikondrika daholo. Misaotra azy ilay aza ny dokotera, niena ny asa tokony atao. Niena ny asa tokony atao. Nisy zavatra ty zavatra ty tantarako eo fa ela be tao anaty tompony tsy haiko na efa mba voatantarako teto anatin'ny fandarana izy ty. Na tany anaty gropy, na tany anivon'ny fiangonana tsy tadidiko ny tantarako an'ity tantara ty. Tantarako aminareo indray satria mety mbola tsy hainareo. Misy mpanompon'Andriamanitra zay anao amakilay tanàna anankiray. Tanàna anankiray izay fehezan'ny mpanompo sampy. Hitanareo ny tanàna antsika any Madagasikara ny teneniko za tsy mahalala any amin'ny firenenakafa. Any Madagasikara isakireny tanàna any ambanivohitra eny dia misy sampy, misy mpimasy mifehy an'io tanàna io. Fa misy hoe misy vato lampy be zay dia misy alohan'hiditra ny tanàna dia eo petraka eo ny sampy. Misy isaky ny tanàna zany misy an'izay. Ka dia amakilay amina tanàna anankiray ty mpanompon'Andriamanitra ty. Dia misy mpimasy mitaizan'ny olona ao, mpitaizan'ny olona dadilahy efa eken'ny olona ao tanàna. Dia mazava ho azy fa dadilahy tena tsy tia an'izany fivazam-panahy zany, tsy tia an'izany resaka Jesosy sy filazantsara hiditra ao tanàna zany, izy fiangonana zany. Zao ny teneniny dadilahy. Zaho izy tsy afaka hanakana anao, tsy hanakana hanangana fiangonana. Fa tsika kosa izy tsy afaka mitaka ny olona. Tsy afaka mitaka ny olona tsika. Ka ianao hitondra zavatra tsy mamokatra noho ny zavatra efa nataoko teto. Amapolopolo taona izy zay sy ny fianakaviana ny fandimby teto. Mpimasy teto amin'ity tanàna ity, niaro an'ity tanàna ity na dia amin'ny fandatsaham-baratra,
na dia amin'ny toetrandro fa tsy hapotika ny vary sy ny sisa ka zay ozy izy a raha tonga eto nitondra filazantsara nydika zany o mila mitondra zavatra mahery no misampona eo izy izy ka zao mila manao defi kely aloha tsika roa lahy ozy izy ka zao izy izy a raha mifahenoko ny jesosy torinao izy izy mahay mandeha ambony rano eno izy le mpanompon'Andriamanitra ianao zany mahay mandeha ambony rano somary salasala kely ihany ndrala aio hitatsika zany ozy izy fa za mitenao za mahay mandeha ambony rano fa tsy anao izy izy le mpimasy ka zao izy izy a manome fotoananao ary ariva eo maso ny fokon'olona rehetra maso ny fokon'olona rehetra raha misy aminareo efa naheno ty tantara tito anatin'ny toriteliko a dia mba atao hoe efa naheno fa za tantarena le tantara fa manjary tsisitsirona ny olona fa tsy haiko na efa tantara anatin'ny toriteliko fa ela be ty tantara ty mantsy ny teneo manome fotoanao ary ariva izy amin'ny efatra ka misy rano eo amin'le tanàna misy ireny rano misy lakika moa zany hoe tsika izy ianao fotoana dia andeha eny ambony laka antsika isanao reo olona izy mahafantatra fa za mahay mandeha eny ambony rano marina zany vaoka zany somarina marina ozy ny olona mpimasy mahay mandeha toy efa naheno efa naheno daholo nareo zaho izy izy a fa zay naheno ty tantara ty efa niheno toritenika efa tany aloha be tany fa toriteny efa tany aloha be tany izy ty zaho izy izy a mahay mandeha eto ambony reo olona mahita atao fa mahay mandeha ambony rano aho ka andao izy izy hoe nandeha laka antsika isanao dia za andeha ambony rano dia laoko mandeha ambony rano dia raha mahay mandeha ambony rano ianao a za ko mahay mandeha ambony rano dia miditra amin'ny defi manaraka tsika fa zay ray reso izy izy ka zay mahery zay ny Andriamanitra ivavahany na izanahary na Jehova eny ary izy le pastera sady otrotrefa somary tena eny zany ty ahoana zany andeha ambony rano za ve dia andeha ambony rano nefa za hitory Jesosy nandeha teo ambony rano nefa ity fahavalo ty indray no teny hoe za mandeha ambony rano dia netina amizay nandeha laka kely amizay izy ro lahy eny amin'ny tanaty kely ampovoanimboan'ny rano dia izy lay ny olona zany efa mijery daholo eny amoron'ny rano a ary vahoaka zay ray mandeha eo ambony rano zay ny Andriamanitra kely dia efa tao babaka fiambenana dia jerenareo daholo amizay ary natodika ny lakana indray a afatsy avaratra lohany sambokely le avaratra le pastera lohany sambokely atao atsimo a le mpimasy manisa telo aho izy izy dia ara-iazakazaka tsika amin'ny rahalahy andeha hamonjy ny morona andeha eny ambony rano zay ray tonga voalohany isa roa telo tonga dia lasa le mpimasy dia azakazaka eo ambony rano ny azakazaka eo ambony rano to dia eo ambony rano izy mandeha tonga eny amorony anjaranao zao izy teo amin'izay le pastera nangofotra Jesosy a tsy mbola nanao an'izany hatramin'izay ny ianao ka vonjeo a Jesosy inona no atao na rehefa atao anaty raha moramora aloha tonga sady mangofotra ny olona efa miandrika efa miandro ohatran'le live nandeha tao anaty tele anakretany Madagasikara teo izao zao nareo nijery an'iny miandro ny olona ahoana zany ianao amin'io a io représente an'Andriamanitra na rehefa nitonga fe ary le mpimasy tefa izy nety Jesosy koa nety tsy misalasala tonga dia niditra tao anaty rano izy iny to dia nilety bloc to dia niletika tany anaty rano izy tsy afaka na lomano venany akana teo ambony samy kely norako rahan'le mpimasy sy ny mpiara-miasa aminy menatra izy latsaka tao anaty rano ny Andriamanitra no mahery ozy izy le mpimasy ndana menanao ny vavahady a hitanao ny lalana mivoaka
tsy mila ny Andriamanitra ao eto amin'ity tanàna ity fa mbola resy ny Andriamanitra aloha. Batainy ny entana sy ny Baiboly tsy nitory tena izy nandre mandeha ary lasa izy nandeha nody afa-baraka. Ny fanapa-keviny voalohany dia izao, za tsy hanao san'Andriamanitra intsony satria afa-baraka. Fa rehefa tonga tany an-trano indray izy dia misy fanahy tonga nampahery azy, mandehana miverina any. Mandehana miverina fa za ombanao. Tenireny mihitsy dia ahoana ny iverenao ka fa fahambaraka efotry ny ahoana Andriamanitra nataonao na avelanao rery Jehova. Ary tena midoboka-ponga mihitsy ny mpimasy dana ho ny fanamasina, dana miverina. Dia araka ny tenin'ny Petera tamin'i Jesosy hoe hatramin'ny alina ny teo tsy nahazo, nefa noho ny amin'ny teninao dia hiverina. Asa izy miverina dia niteny hoe mba mankataka defi aminao indray aho izy izy. Ndao hiverina any ambony sambo kely tsika. Ndao hiverina any ambony sambo kely fa anjarako indray zao mandeha ny ambony rano. Ha! Hozy dadila. Mbola sahanao? Mbola saha izy izy. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny amintsika tsy hangozozo loatra. Salamo 37:24 miteny amintsika tsy dia mikarapoka loatra. Tsy avelan'Andriamanitra afa-baraka izany ny mpanompony. Ndao arozy izy voriana indray ny vahoaka. Dia nandeha indray nandoa ny sambo kely dia natodika ny sambo kely ohatran'ilay teo ihany. Fa anavariana nitsoka be mihitsy ny rivotra tamin'io andro io, tsoka be mihitsy ny rivotra. Sarotra be no nifehan'ilay sambo kely. Tsy toy ny rano somary. Fa zao tafatodika ilay sambo kely. Lasa ingapy-maso ilay ary amin'ny avaratra, pastera aty amin'ny atsimo. Teo vao nampahitan'Andriamanitra ny pastera fa aika fetsy ty mpimasy ty. Ay ao anatin'io rano io asiany boiron lava be reny dia aletika. Dia raha hatreto ny rano dia hatreto ananina aketo ilay boiron. Azonao reny afetseny nasiany boiron. Aika io toeran'io efa fanaovany démonstration amin'ny olona. Asiany boiron, naleto tao ny boiron dia difotry ny rano. Raha ity ianao mijery dia tsy mahita ny inona. Fa rehefa ambony sambo kely ianao dia mahita hoe reny ilay boiron. Manova tonga ery amorony. Tsy niandry ely pastera to dia nandehana ilay boiron. Nangatany lasa izy nandeha tamin'ilay boiron tonga ery. Nanao tsenjery ingapy-maso ny latsaka tonga dia niletika. Ary mpimasika tsy mahay milomano no pastera. Ny famonjena seky maty. Ry afana. Raha tsy nety niverina teny intsony pastera tany amin'ny hôpitaly. Nikarapoka mafy. Nangozozo mandrakizay raha tsy nety niverina tany amin'ny hôpitaly. Niverina naneo ny herin'Andriamanitra. Tsy mikivy. Raha tsy nety niverina teny ambony rano intsony pastera. Dia pastera miletika ny anarany mandrakizay. Fa noho ny fanekeny iverina sy ny fahatokiny an'Andriamanitra. Fa na dia mafy aza mifamely ny fahavalo, tsy manary io Andriamanitra hatramin'ny ora farany. Tsy mamela antsika ikarapoka loatra io. Tsy mamela antsika angozozo loatra io. Ry havana, raha misy zavatra nataonao maly, nataonao tamin'ny finoana tsy vitanao, aza diny fa ao anaty ady ianao. Misy ny zavatra tsy voatery azontsika moramora. Nanao ianao androany tsy nety, ataovy rapitso. Tsy nisy ny teny hoe tsy vitanao mandrakizay zany io.
misy amintsika eto nanala fanadinana toy tsika za tena mba mivavaka ihany manetina mivavaka any nefa tsy afaka fanadinana todika amin'le misy olona zay tsy diko izy nisy zanaky ndray amintsika eto netina mivavaka tsy afaka fanadinana ny sasany afaka zao nampirezaka an'le olona fanadinana ny tsy afaka ao fa Andriamanitra tsy niteny taminao fa amelanao irery ao anaty ady misy fotoantsika mangozozo ao anaty ady misy fotoantsika mikarapoka ry havana babo angery havana ny havan'ny Davidy lasan'ny olona ngery havana amin'ny vadin'ny Davida sy ny vady aman-janany nefa Davida fa rehefa tonga teo Davida nantan'Andriamanitra hoe enjehako ve sa avelako amin'izao raha hoe izy Andriamanitra avelao fa rehefa lasa iny dia lasa dia izay ny atao hoe mikarapoka loatra Davida nangozozy Davida ary nenjehan'ny olona miaramilany ihany neky hamono azy tamin'izay raha tsy enao mpitarika anay tamin'izao hoy Davida hoe andeha ampahiry ny tenako amin'i Jehova maninona ny ataonao an'izao hoy Jehova naninona anao azao ndana enjeo dia ho hitanao dia dareo nytorytentsika maly tamin'ny asa mpanjaka niady amin'izay izy miaramila ray telo etsy ray tapitrisa tamin'ny alana reny nazahoany babo be dia be tanàna rehetra izay nilalova ny azony babo daholo nitondra harena sy voninahitra ny verina be dia be teteny aminao androany maninona anao ny avelan'Andriamanitra ho resy mampianatra antsika miady nge Jehova tsy avelany angozozo loatra zany ianao tsy avelany angozozo loatra na mikarapoka loatra zany tsika marary rainy nametrahany pastera tany na maty anankifolo ny dedavo ny taonina zay sitrana daholo misy amintsika nanao fanadinana nanala fanadinana mitady asa dia nanao entretien dia mba mivavaka ihany tsika toy izy nareo nefa ankely tena mba netina vavaka ihany zay pastera fa tsy azoko mihitsy na zany pastera ny tsy sosotra na nareo tsy tian'Andriamanitra nefa samy tsisy mariny zay rehetrarehetra zay Andriamanitra te aneo aminareo te aneo amintsika fa ao anaty ady tsika ao anaty ady tena renimpanao box reny misy amin'ireny mpanao box reny mibatakopy fantarehany mivongavongana ohatr'izao fizy mibatakopy fa ianao tsy avelan'Andriamanitra mivongavongana zany tsy dia mikarapoka loatra ary tsy avelany angozozo loatra fa Andriamanitra dia te ahitanao ampitombona ny fanahiny ampitombena ny fanahiny ny ady lalovanao androany tsy midika akory resy ianao tsy nisy niteny anao mihitsy fa resy tsy nisy niteny anao mihitsy fa resy anao izy zao mahafantatra izy zay iny zanira ho atao zany nandeha ho azy le izy zay mahay mitsatoka ny zahiry zay mena t-shirt ray nisy hoe kirakely hira nandeha teo fa mbola izara fahatsapana aloha tsika zay mahay mitsatoka ny zahiry zay mampiona zao mety mahay mitsatoka zay izy ny azy vo anina kely fotsiny dia fantany le hira nisy hoe kirakely nandeha aveko kely ndray zay izy avalazany izy zany zay ny hira ataontsika rehefa avy ao fa te ampairanao androany dia fantasy mampionina ny miankina aminao merci za aloha dia manaiky amin'ny mampionina amin'izay zavatra izay izy vao mihira kely to dia fantany foana ihany zay hira zay raha ianao manao an'le kilao taloha hoe facile à chanter taty andafy iny dia nahazo vola be ianao alleloia voarainareo ve ny afatra androany voarainareo ve ny afatra androany manao hoe efa ao anaty ady tsika ao mihitsy tsika mila mampitombona ny fanantenantsika amin'Andriamanitra mbola misy le ora farany mbola misy le farany mbola misy le farany io farany io tsy an'ny fahavalo na dia ao anaty ady azy ianao
tsy ao anatiny io farany io tsy an'ny fahavalo io fa io farany io a na minitry na segonda na ora na andro na volana na taona an'Andriamanitra sianao io fa androany Andriamanitra mampianatra atsika mba hitombona ny fanahintsika matokia mandrakariva nareo ry olona ozy izy a lohareo anatrehako ny fonareo ho tena Andriamanitra amaranako azy tsy marina le antotsika le amin'ny mampiononare ambony izy no marina isa hafatelopolo amarana antsika azy dia izara fahatsapantsika avy eo alleloia to aloha dia efa alefaka ihany ny kantoko a mba maniry mihitsy mba misy an'le olona tsy midika koa zany hoe tsy miantso tojo a fa za koa mba maniry raha mba misy olona le mbola tsy nizara fahatsapany reny mihitsy dia mba hizara fahatsapany izy androany alleloia iny le olona ny kantoko dia efa nalefaka iny afaka mimakomana amin'ny appel nareo fa ty tena Andriamanitra ty no amarana antsika azy androany ty tena Andriamanitra ty a namarana antsika ny fotoanantsika androany ny fampahaizana Isaia 7:7 ny tena Andriamanitra ko Jehova dia mbola iandry mandra-pamindra ny fo aminareo ary mbola hitoetrany amin'ny avo izy mandra-piantrany anareo fa Andriamanitra ny fahamarinana Jehova sambatra izay rehetra miandry azy Jehova tsy lasa lavitra fa eo izy miandry atsika Jehova tsy lasa lavitra tsy nandao atsika zany fa mbola eo izy a miandry atsika ho tain'ny tompony atsika menakavy io farany io ny andrasantsika eo aza kivy ny amin'ny zavatra izay mandalo androany fa ao anatin'io ady lalovanao io reny tsy mbadimbadika tareo reny mpanao tolona reny le maresy mbola tsy fantatra mihitsy ao anatin'le tolona fa ndraindray izy ambany ndraindray izy ambony fa ny atsika efa fantatra ny farany sambatra izay rehetra miandry azy ndika zany sambatra zany izay rehetra miandry azy tsy ho diso fanantenana akory tsy ho diso anjara akory painanao ary androany miatombena tsara ny fanahinao miandry an'Andriamanitra miatombena tsara ny fanahinao Andriamanitra tokoa ny atombena ny fanahiko avy amin'ny famonjena izy tokoa ny vatolamiko sy famonjena dia fiarovana avo ka tsy angozozo loatra tsy angozozo loatra ianao ka ho tahin'ny tompony antsika rehetra misy aminareo ary ve mazoto a izara fahatsapana raha inona ny voarainao androany inona no voarainao androany afaka manao appel nareo raha misy a mazoto a izara fahatsapana dia ho tahin'ny tompobehana izany olona izany a ampidirina ary ny appel raha misy aminareo a hiditra amin'ny appel dia tonga avasoa inona no nakasika anareo a inona no voarainareo a tamin'ity androany ity a tao anatin'izay a toriteny zay dia tahaka ny mazatra moa dia raha latojo ny tafiditra voalohany ao a izara fahatsapana sotra ny tojo foantsika tsy nareo mafinaritra ve rehefa le mizara fahatsapana ny tojo izy mitarika anareo lasa mijaly izy dia mizara koa nareo a sotra tojo tahin'ny tompo ary raha latojo a inona ary a ny fahatsapana voarainao androany a anao ny fitenenana Sosy pastera nitsorabitsaka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nampahevitra dia nahatonga hoe iandry an'Andriamanitra ty anantena an'Andriamanitra dia ny tena nakasika anaty no le tantara le pastera sy le mpimasina nanao defia tamin'le nandeha tambony rano teo dia miany tena nakasika ana hoe tamin'io tsy natondron'Andriamanitra hoe inona le zavatra miseho hoe misy boiron ve ataon'le mpanao mpimasina inona hoe zavatra ho atao a fa miverena fotsiny dia za momba anao fotsiny a dia tena nandeha tena hoe anjambany fa tena tsy navelan'Andriamanitra ho afa-baraka koa niahatra Andriamanitra dia nanodina ny sambo a dia tafita izy dia nahafinaritra hoe tsy afa-baraka fa tena nahazo voninahitra indray aza tena nahatonga nampirisika mbola hanana finoana sy fatokinan'Andriamanitra mankasitraka anareo mianadata in Kristos. Alleluia mankasitraka tojo a tahin'ny tompo a dia mahereza hatrany hatrany a raha malala tojo iza no ao a izara fahatsapana manaraka nafinaritra nava nahita hevitra kely a ao ataontsika kilalao isaky ny fandarana le nataontsika teo asiko mandeha kely ray segonda ny hira dia izay mahafantatra an'le hira andeha dia mentsika fanomezana kely ao ary ndray ary tsika ampiditra olona hafa indray tsika izara fahatsapana isoranareo foana ny fizarana fahatsapana ao ary a ranabavy $100 inona indray ary ny fahatsapana azonao zaraina androany a $100
anao ny fitenenana. Makasitraka pasiterana ny fitenenana makasitraka na mianadafa am'yfamahan'izeo ny falsafana voaraiko androany ny fizarana falsafana voaraiko androany zavana misy foana koa izika mitondram-bava koa na hoe zavatra-natazy mety hoe fiavintsika iny fa nampahela be ny tena dia mazaka Andriamanitra dia tsy manalavaratra tsika tsy mety manemboninay iny foana dia hoe mampitombo hoe mitoko foana amin'Andriamanitra zany izay ny falsafana voaraiko izany dia makasitraka pasitera. Alleluia, mankasitraka aminao koa ianao tena isorana ranabavy Sandolan tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Jesosy hamaly fitianareo rehetrarehetra izay mizara fahatsapana eo. Ndao andraitsika mpiditra olona anankiray za faly be foana rehefa misy aminareo rehefa mizara fahatsapana reo lasana bavy malala faly be foana mihitsy maheno anareo mizara fahatsapana. Ndao rehefa androtsika indray ranabavitsika Erika izy ireny izara fahatsapana androany. Tahiny tompo Erika, inona ary ny azonao lazaina androany? Saingy Jesosy pasitera dia Saingy Jesosy fizarana fahatsapana dia tena hoe mahakasika voanaly pasitera nakany amin'ny hopitaly rehefa tonga tany izy dia ohatry hoe ny namery koa afavaraky fa nefana nasambatran'Andriamanitra izy fa amin'izay dia isika koa ilay aminao ohatra n'izany fa efatra misy efa ao anatin'ny zavatra tena hoe kivy tanteraka no nasambatran'Andriamanitra fiainako dia fotsika amin'ny asan'Andriamanitra Jesosy tsy mamela tsika afavaraky izany fa mamonjy foana dia alleluia. Alleluia. Alleluia, ianao koa ny akasitrahana. Tahiny tompo ranabavy Erika dia misaotra anao. Marina mihitsy le teo hoe le fandarina ataontsika le kilaokely ataontsika resaka iriny aloha mihitsy mampinona tsy mandray anjara satria araka ny tempony rehefa mahay be an'izy izy dia manjary inona moa no anaovana kilalao amin'izany manjary tsy mety fa ho anareo le mpijery izany no atao anatin'izay fa mampinona tsy anisan'ilay manao an'izay kilalao izay intsony. Ampatsivy rehefa isan'andro fa sitsika kely an'izay alefa kely 2 sekonda 2 sekonda le hira dia izay mampatatra azy mentsika cadeau. Ao ary io efa tafiditra ao indray ranabavitsika Lina izara fahatsapana. Inona ny azon'ny Lina lazaina androany tamin'ny toriteny androany? Saingy Jesosy pasitera dia makasitraka amin'ilay fitenenana. Ny asany tena nakasika pasitera dia tantara pasitera nazakainao hoe manamita tany amin'ny hopitaly dia avy eo izy dia niekivy fa hoe tsy maty le olana metro amin'ny tanana dia nefa nafiona azo nanofy izy hoe avela voafika le olona dia raha sy kotrany amin'ny anamiko amin'ilay mitondram-bavaka dia tamin'ny voalohany keo ohatrizay mitondram-bavaka dia ohatry hoe tsisy valiny mihitsy hoe tena ohatran'ny valiny mipara mihitsy izy zany fona le valiny mahafa-po dia nefany tena hoe taty aoriana tena misaotan'Andriamanitra lehibe fa misy ny valim-bavaka dia tena hoe mamery be mihitsy le tsy ho kivy fa tena hoe mila mifikitra amin'Andriamanitra foana dia mampitoro mandrakariva anao amin'ny asany izany dia tena hoe voninahitra averina amin'azy ery ihany dia mikasitraka indrindra pasitera Saingy Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranabavy Linako tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Mbola misy ao? Mbola misy. Alleluia. Andao indray ary tsika mbola heno anankiray indray tsika. Mbola misy olona ray hafa indray atiditra izara fahatsapana dia tonga dia metsika azavy hatrany ary ny fitenenana. Tahiny tompo ary ranabavy Suzelle anao ny fitenenana, inona ny azonao zaraina androany? Makatahiny tompo pasitera dia tahiny tompo tsika rehetra dia mankasitraka pasitera nanome fitenenana dia ny anany tena nakasika ana teo dia le tenin'ny pasitera le hoe misy fotoana tsika tena avelan'Andriamanitra miady mafy tena hoe avelany miady mafy atsika dia eo amin'ilay fotoana tena hoe mahatonga atsika ho tsy hahita vahaolana intsony dia eo Andriamanitra no mandray ny relais ozy izy pasitera dia tena hoe nampahery be anahy iny teny iny pasitera dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra andranabavy Suzelle tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay mbola misy ato
mbola misy anakiroa aleloia andao ndray ary tsika aloha mbola ieno ray fizarana fahatsapana hafa aleloia ndao mpazotsika neny Charline aleloia izara-pahatsapana inona ary ny azo neny Charline lazaina androany tahiny tompo ianao Misaotra pasitera name fitenena mandeha maheno tsara mihitsy efa mitenena ianao le tenin'ny pasitera eo amin'le hoe miandrasa ny Jehova ianao matoky azy mba aoka aherin'ny fonao tena nakasikasy ety zay pasitera satria eo koa misy le teny hoe na dia lavo aza izy dia tsy mikarapoka misy fanantenana be pasitera mandeha satria hoe Jehova no mitantana azy mahery be ny finoako pasitera mampitombo ny mpanako mandrea an'izay teny izay dia izay mba zaraiko hoe tena mamy ary tsara ny mifikitra amin'ny Jehova sy matoky azy tsy manana aleloia amen aleloia tsy dia mikarapoka loatra aleloia mety mikarapoka kely ihany fa tsy dia mikarapoka loatra ary tsy dia mangozozo loatra misaotra neny Charline tsika tanatin'izay fizarana izay Andriamanitra manankiray pasoavana ane hamaly fitianao neny Charline andao ndray ary tsika mbola misy tsy maninona mihitsy androany inona moa mahamaika atsika mbola misy ndray ato izara-fahatsapana laso aloha asitsika sary mialohan'ny tenenany da aloha asitsika sary Tinarakoto Arzaka no iteny eo haleloia tahiny tompo ary Tinarakoto Arzaka anao avy hatrany ny fitenenana inona ny azonao zaraina aminay androany tahiny Jesosy atsika rehetra dia mankasitraka pasitera amin'ny fitenenana amen aleloia be ny tena nakasika be anahitry ny maly teny pasitera dia teny toritenin'ny Ranatazonaton dia raha vavy Angela io androany tena hoe nampahirana tena hoe ao anatin'ny maizina tena hoe tsapan'Andriamanitra anao tena hoe atrezany fitiavanao anazy atrezany tena fahamarinanao tena hoe rakaitanao an'Andriamanitra tena tsapako zany pasitera fa tena misaotra anareo misaotra Andriamanitra fa tena voninahitra sy tera ho anazy azakivy raha malala fa mety fa anatin'ny maizina tena isehin'Andriamanitra anao tena feon'ny fahasoavana fitiavana mankasitraka pasitera aleloia amen mankasitraka ny ranabavy Tinarakoto Arzaka tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana zay mbola misy ao mbola misy aleloia mankasitraka anareo satria tsika hijery olona anankiray hampiditra olona anankiray indray tsika izara-fahatsapana amin'ity androany ity dia andao ampandrosotsika laso ohatra mbola tsy tafiditra izy miandry azy tafiditra tsika tahiny tompo ary ranabavy Aingonina Rodriguez inona ny azonao zaraina aminay androany tahiny Jesosy pasitera dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka ny fitenenana avata tena nakasika be ana pasitera dia farany mihitsy ilay hoe tsy andro foavoany dia farany ho an'Andriamanitra ary Andriamanitra koa dia mampianatra antsika atoky azy ary manemiheriny amintsika ao anatin'ny ady mafizeravantsika amin'ny farany dia eo Andriamanitra manofa tsy mamela antsika irery tena mampahery be mihitsy ary mampirisika mampianatra atoky azy izay tena nakasika be dia mankasitraka tahiny Jesosy daholo aleloia amen aleloia mankasitraka anao ihany koa ranabavy Rodriguez Aingonirina sotra ny fizarana fahatsapana tena mahafinaritra sotra nareo rehetrarehetra velona be mihitsy fandarana asinareo an'izay fizarana fahatsapana fandraisanareo anjara asan'Andriamanitra ngeza be mihitsy zany ataonareo izany fa tsara fantatrareo mantsy izany dia ny fizarana fahatsapana satria na izaha izay nitory mahery na ny olona izay mihaino mahery ho an'Andriamanitra ny voninahitra eno hira anankiray tsika dia aorian'izay hivavaka avy hatrany tsika dia hamarana ny fotoana ihany koa
halleloia milofinaritra tsika rehetra de ataontsika izany hoe ny miankina aminao ndao hiankina amin'Andriamanitra fa tsy mampatantoka ny miankina amin'Andriamanitra ary tena mahafinaritra ny miankina amin'Andriamanitra milofinaritra de mpavakintsika orinan'izay
jesosy zany tokoa ny teninay jesosy androany hoe raha miankina aminao zay a dia tena ho tsara ty fiainanay ity fa zava-poana ny zavatra rehetra tsisy dikany ty fiainanay ity ary resy foana zay raha tsy miankina aminao Andriamanitra. Misaotra sy midera ary makalaza sy manome voninahitra anareo zay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny siny ny fandarana androany. Misaotra ny amin'ny tahinao ny fitaovana, misaotra ny amin'ny connexion, misaotra fa tsy tapaka ny fandarana. Zava-dehibe loatra taminay ty fotoana androany ty. Misaotra Andriamanitra. Nalahelo zay raha tsy nisy fandarana androany, kivikivy zay raha tsy nisy fandarana androany. Fa fantatrao fa mila ny teninao zay, fantatrao fa mila anao zay, mila manana fifandraisana aminao zay, indrindra amin'izao andro sabata mpafinaretana sy fitsarana zao Andriamanitra dia mitahinao zay. Saotra akasitraka voninahitra ny eo anao, dia raha laza saotra ho anao, mbola apetraka aminao ny rapitso sy ny hoavinay rehetra. Da io ny fitaovana kelinay reto Jehovah Andriamanitra. Mbola fahanay foana anao fandarana, mbola fahanay foana ny fampahery, tsy manana fa tsy reto fitaovana reto ke zay Jehovah. Zay ke Jehovah tsy manana fiangonana, zay ke Jehovah tsy manana toerana fahana mione avy amin'ny firenena maro samihafa ke zay Jehovah. Fitaovana ny afahanay mifandray, da io ny fitaovana, da io ny telefona anay rehetrarehetra, raha kofy amin'ny raha anao Jesosy na tsy afaka manao, na tsy afaka mety tsony ny fitaovana rehetrarehetra maneran-tany, da io ny anay mbola ety Andriamanitra. Raha kofana amin'ny raha anao, ny connexion, ny fitaovana, ny lafiny ara-teknika rehetra Jehovah Andriamanitra apetraka ampelantananao, ny hoavinay sisa rehetra. Fa fiainanao anay ny manao ny asanao, fiainanao anay ny miaino ny teninao. Saotra Jehovah Andriamanitra. Dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao, da io ny teny izay voatory teto androany. Mba tsy ho voatsaingiko ny vorona-piasa, mba tsy ho angalary ny devoly tsy tonga anatin'ny fony reto leto ka ho fiainana mandrakizay ho anay, fa ta io mba hamoa avy zato eny tsy manam-pataperana iboboky aty anatiny ho fiainana mandrakizay ny teninao. Misy saotra betsaka Jesosy malalo. Zay tsy voarazako ianao malala ny mahasoa, mihoatra lavitra anao zay nieritreretinay ny Andriamanitra ho ataonao aminay tsirairay avy zay tonga eto. Betsaka aminay maniry, misy zavatra irina, misy zavatra ilaina eo amin'ny fiainana. Ianao Jehovah Andriamanitra atotosa sy antanteraka an'izany. Mihoatra lavitra anao zay nieritreretinay. Amin'ny anaran'ny Herin' Jesosy Kristy Tompo sabata, anaovanay izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena. Ndao mpandrosoantsika ny anabavintsika Lovely Tina avy eto France. Izy no hitondrantsika ao anaty vavaka ho an'ny firenena. Tany tompo anabavy Lovely anao ny fitenenana. Alleluia, into pastera dia makasitraka indrindra amin'ny fitenenana dia mbola hiara hivavaka sy ry Jehovah Andriamanitra tsara indrindra izay famonjenana io. Tena mbola fatoko ny fonay Jesosy fa nandre ny teninao teto indray izahay ary nampahery anay izany teninao izany Jesosy malalo. Dia nampianarinao indray izahay ahay atoky ianao ninona ny olana amintsio aminay, ninona izay lalovanay Jesosy dia ninona ihany koa ny tafiditra izay mety hoe mitady handrendrika ny fiainanay Jesosy malala. Dia foana ianao koa dia fiherinao izay Jesosy malala fa vonona mandrakarivo izay ny hitsolo, vonona mandrakarivo izay ny eo anirinao Jesosy satria tsara anay Jesosy fa henao ilay famonjeo. Mila dia tsy nakiantoka tokoa izay Jesosy raha miankina anao dia natao tsapa anay Jesosy malala fa vavilavy fiarovana anay no famonjena aminay ary avy aminao rery ihany no manavirary izany dianay izany Jesosy satria anao tsy amin'iny rery anay na dia hoe ampizozo ary izay Jesosy dia eo foana ianao mampahery anay. Izany izay Jesosy ny ampombona ny faminanay aminao Jesosy koa dia asa vela herikeliko izay Jesosy satria miandry ianao izay miandramba ny nantao izay ary manatenanao izay Jesosy malaka satria fantatra fiangoty tena hoe tsy maintsy ho avy tokoa ianao Jehovah tokonay io. Dia izay Jesosy dia tsy adinay ny firenenay izay hoe entinay eto anaty ianao Jesosy malaka. Amin'ny firenenay izay hoe mafiarika manodidina tsy mety mitodika aminao Jesosy, tsy mety fitokisana tanteraka aminao fa feno fisalasalama amin'ny firenena malalana izany Jesosy malalo. Betsaka Jesosy, betsaka koa tsy mampitombona amin'ny fanany aminao amin'izany firenena izany Jesosy malalo. Indrindrandrindra raha sendra ny olana sendra ahaka Jesosy ary amin'izao
fotoana zao betsaka mikorotanao korotana adiny politika satraka jesosy dia to vo mahay manalasitra anao zany firenena malagasy malala me zany jesosy malalo tsy mety manatona anao koa dia raiso anana jesosy amin'ny firenena izany mba hanotena anao mba tena hoe anana fifandraisana tanteraka aminao jesosy anana fahakinanao anana fanatenana anao jesosy malalo dia mba hitanana koa an'izany fampijenanao zany andratra n'izany nanitao zany jesosy dia menao jesosy abetabe ny olona nikasianao teto tamin'izay lafatenesinay zany jesosy dia sy mitsovelanao diso anjako sy tsirairay avy nanday sy nandian'izany teninao zany dia misaotra indray malalo voninahitro anao rery any tamin'ny talondrenaka ao mandrakizay. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabavy lovely tao anatin'izay vavaka izay nentinao teto androany zay. Andriamanitra manankiray fahasoavana anie hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa tonga teto androany. Tena ray atereko andro mihitsy fa tena fahasoavana ho antsika ny afaka nanao fandarina androany. Samy mangataka amin'ity alina ity mba mbola entiny fa ny fitaovantsika ahafahantsika manaraka fandarina iray rapitso sy ny amin'ny ho avy rehetrarehetra manaraka ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mirary tontolo alina mahafinaritra be ho antsika bonne nuit daholo dia miarabanao tratran'izao sabata masina sy sabata mampinaretana. Ho anareo izay mbola tsy nitandrinandro sabata mbola tsy nanandrana dia anara-fandarantsika andramoka izao andramige rapitso hoe atsahatra ao mihitsy ny asa mandraranao dia andaontsika hivavaka dia tiako mba ho jerenao iny herinandronao manaraka iny dia amin'ny herin'ny androantsika mandefa saimpiamika anao hoe maty antoka verinao sa nahazo tombony. Inona ny tsapanao, inona ny fahasoavana ve sa ozona ny azonao tanatin'izay. Fa raha ho anay manokana 17 taona zao no nitandremanay andro sabata dia mbola tsy manetretra hiala amin'izany ry havana malala. Atsahatra ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra daholo ny zavatra atao amin'ity tontolo andro ity. Manasanao ary afaka miditra zoma miaraka aminay ianao raha pitso manomboka amin'ny folora sasany ao anaty zoma antsika manao commencement mivavaka mihira ho hitanao hoe ohatrany ahoana ny fiarahantsika ao anatin'izany mandefa MP amiko nareo raha maniry te hanaraka an'izany dia raha pitso ary tsika miona tahiny tompo daholo misaotra anareo nahatreny hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra raha pitso indray ary mahereza daholo akiradio point radio 12345.com ahafahanao meno no japeo akiradio misy totenezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina amin'ny sivy maraina tsika raha pitso dia efa miona eto amin'ny fandanana commencement akira sy famidinana ny toriteny samita iny tompo daholo tompoko.